Eto moa zany zay dia isy ny fihaonana amin'ny ambasady ny Algérie zao marain'izao amin'ny ankapobeny dia ilay firafitry ny projet Exodourbain no entina hiato. Après midi misy amin'ny roa sasany zany misy fihaonana amin'ny ambasady Israël dia mbola izay resaka tetikasa Exodourbain zay hatrany no entinay. Eo efa nisy moa ny tamin'ny herinandro teo tamin'ny Zomany famenonana ireo atota taratasy ilainy ny vorona Europiana. Eo ihany koa zany zavatra fihaonana amin'ireo bady sy ny tetikasa hafa. Ny tiako tsindriana fotsiny zany manoloana an'izao fihaonana izao dia ny hoe izay mitarika ny vahoaka hampiasa ny herim-pony. Ny tena tianay ho agoditra dia ny hoe ireo zavatra tsy vita ny vahoaka no ilainay fanampiana zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay satria anisan'izany ohatra ny eo amin'ny resaka sekoly, ny pavillon tanàna, ny resaka hôpitaly, ny resaka mahakasika ny poste gendarmerie zany efa misy mifanomezan-tanana. Hatreto tiako mampahatsiaro eo amin'ny 400 hectares eo zany zao ny tany eo ampelantanany afary malagasy. Anisany miditra ihany koa zay anatin'ilay projet Procom ary eo anivon'izay rehetrarehetra zay dia no heverina fa tokony maro tetikasa tsy maintsy hanomboka aingana dia aingana arak'ilay voalazako teo. Dia anisan'izany moa ny vita vahoaka dia ataony fa ny zavatra ilana fanampiana dia ireo mahakasika ny tsirairay avy zany mahakasika an'izay resaka zavatra imbonan'izay toy ny fampisotroana rano madio, énergie renouvelable zao zay efa nahazo famatsiana ara-bola 80 millions eo.